Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ireo marika ao anaty ranomandry tapany 4. Nandray an Jesosy i Luka. Tohina i Luka. Tapaka tamin'ny tany ny sary sokitra tsara indrindra nataony. Tsy afaka nazo loka mihitsy izy izao. Te hanapirofo amin'ny hafa i Luka fa mahavita zavatra tsara izy. Fa izao dia rava ny asany. Niayay any anety i Luka. Tsy afaka nanapirofo izany anefa izy. Tatoato dia nianika matetika kokoa teny amin'ny tendrombohitra Suisa izay nisy ny tanindrazana izy. Matetika izy no mipetraka irery teo ambonin'ny foto-kazo ary nanao sokitra. Tena mpanao sary sokitra mahay ianao ry anaka. Gaga i Luka ka nijeriny manodidina azy. Mety ho ilay lehilahy antitra mipetra-drery ao anaty tranobongo izay. Ny olona rehetra teo amin'ny tanàna dia nilaza fa lehilahy manana zava-miafina izy. Saingy ny fijeriny sarika dia nahatonga ny fatokisan'ny Luka azy. Andao hiaraka amiko, asehoko anao ny sary sokitrako. Tsara, ianao ve nanao an'ireo sary vongana rehetra ireo? Indray androany dia ho afaka anao sokitra toy izany ianao. Angamba ho an'ny namana. Tsy manana namana. Ay tena irery tanteraka ianao. Te hilaza amiko ny olanao ve ianao? Manjingy Dany. Everiny rehetra fa nanosika azy tany anaty antsana. Alan'ny olona rehetra. Ianety maka ala bebe kokoa. Ary za maka ala azy. Samy nanao zavatra tsy daholo sika teo amin'ny fiainantsika. Za ihany koa. Nanana trosabe aho vokatry ny fisotrotoka sy ny filokana. Voasambotra rehefa saika andeha hangalatra tao amin'ny banky. Tena efa ambivotra tamin'izany. Ary tena irery e? Mbola izany aho hatramin'izao. Fa rehefa tafavoaka ny fonja dia nanomboka fiainam-baovao niaraka tamin'i Jesosy. Manana havana ve ianao? Tsy velona tsony ny vadiko. Ary ny zanako roa lahy dia mihevitra fa efa maty ihany koa. Ny iray mpandraharaha, ary ny iray mpandidy malaza izay nanampy olona maro ho afaka andeha tongotra indray. Ao amin'ny hotely ao an-tanànao izy izao. Nanomboka nieritreritra i Luka. Azonao saraitsaina ve izay noeritreretiny? Nametraka tamin'ny mpitiavana ny tanany teo amin'ny sorok'ilay zazalahy antom-panahy. Luka, efa nambaranao tamiko ny aiainao. Tsy te resaka amin'ny Jesosy Tompo ihany koa momba ny fahakalanao ve ianao? Sady mangataka azy andamina ny zava-drehetra ao amin'ny fiainanao? Tsy menatra i Luka rehefa nirotsaka teo amin'ny tarehany ny ranomasony. Nangataka tamin'i Jesosy Tompo izy mba hamela azy. Voadio tamin'ny ota rehetra ny fony. Tsotra kely izany, tsy ho an'ny Luka ihany fa ho anao koa. Ary aneta, ahafantatra bebe kokoa momba azy ianao ao amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.